Malaza ny atody rehefa paka ny andro. Anamariantsika ny andro androany ary mifandraika indrindra amin'ny taranja ornitolojia dia reto misy trangan-javatra izay mifandraindrindra amin'ny vorona sy ny atody ny mety tsy fantatrao. Ny aipéonisy na vorombe no vorona ngeza indrindra ny aina teto ambonin'ny tany. Teto Madagasikara irery ihany no nahitana azy. Rano 7.5 litra no atonina ao anatiny. Atodina aotrosy anankifito vao mitovy aminy, na atodina akoho 7.20 na ihany koa atodina kolibria 2.1 izy. Ny atodina Melissuga minima kolibria izy io no atodimborona farany kely indrindra fantatra hatreto. Latsaky ny 10 mm ny habeany ary aotra 5.27 grama ny lanjany. Raha toka boribory na somary lavalava ny firafitra atody mahazatra antsika, ny antivorona anankiray ity kosa dia matsoko ny lohany. Adaptation amin'ny toeram-ponenan'ilay vorona mahatonga io endrika piriforme io. Voron-drano io guillemot na uia. Eny ambony aram-bato izy ity no manorina ny tranony. Ary ny endrik'ilay atody piriforme manakana ilay atody sikididi fa mihodina amin'ny toerana manaraka arc de cercle rehefa voatony. Tsy mitovy amin'ny lokona atodim-borona mahazatra antsika ny lokona atodin'ny American Robin. Miavaka raha samy manga izy ity ka nanomezana anarana loko manga anankiray antsoina hoe Robin's Egg Blue. Raha mbola resaka atodim-borona dia ny tinamo indrindra fa ny espèce Eudromia elegans no mitana ny larana voalohany. Tsara tarehy ny lokon'ilay atody ary mangirana toy ny nosorana vernis. Miova ilay loko arakaraka ny angle izay hijerenao ilay atody. Izay no atao hoe iridescence. Raha ny fandiniana nataony siantifika dia eo amin'ny nanostructure na ny fomba firafitra kely indrindra n'ilay akoran'atody no mahatonga azy io iridescent. Hita mantsy fa misy fonony malama dia malama eo ambonin'ny akoran'atody. Izy io dia fitambarana carbonate de calcium, phosphate de calcium, protéine ary pigment samihafa. Ary rehefa miresaka loko ihany tsika fataro fa ny lokon'ny atody dia miankina indrindra amin'ny kosona carbonate de calcium izay maka ny loko somary manga manompo maitso ka hatramin'ny volontany. Izy ireo dia vokatra pigment antsoina hoe biliverdine sy protoporphyrine. Efa elo siantifika no nanontany tena hoe misy ifandraisany ary ve ny lokon'ny atody sy ny toerana misy ilay vorona. Tsikaritra mantsy fa any amin'ny toerana mangatsiaka dia somary matroka ny lokon'ireo atody ary any amin'ny toerana mafana dia mazavazava kokoa izany. Dia voapirofo izany izao fa misy ifandraisany amin'ny thermorégulation na ny fandrindrana ny hafanana ilain'ny atody ny lokony mahamatroka na tsy azy. Miloko matromatroka kokoa ny atody satria ny loko matroka dia mifoka ny taratry ny masoandro na ny hafanana avy amin'ny masoandro izay ilain'ny atodin'ireo vorona mipetraka amin'ny faritra mangatsiaka.